Ary hitako fa indro nisy anjely hafa koa niakatra avy tany amin'ny fipisahany masoandro, nanana ny fanombohan-kasehan'Andriamanitra velona, ary izy niantso ny anjely efatra izay navela nimba ny tany sy ny ranomasina tamin'ny feo maherina na hoe: aza manimba ny tany na ny ranomasina na ny hazo mandra-panisina tombo-kase eo amin'ny andry ny mpanompon'Andriamanitsika. Araba feno fifaliana atolotra antsika rehetra ny tokantrano amin'ny toerana rehetra manaraka manjoy an'izao fandarana tsy fontsika mahafinaritra antsika izao. Tonga eo amin'ny famaraparanana ny telo volana voalohany amin'ity taona ity isika, izay niarahantsika nijery ilay loha hevitra goavana manao hoe ny fiahin'ilay Andriamanitra raintsika. Ny taridalana rehetra izay nijerentsika no inontsika na rahantsika dia manamboatra antsika mba ho tonga amin'ilay tanjona izay heveran'Andriamanitra sy tian'Andriamanitra ho antsika dia tsy inona fa ilay fiainana mandrakizay. Ary ny loha hevitra androany dia mahakasika manokana an'izay andalana anankiray, loha hevitra anankiray mahakasika ny programan'Andriamanitra hitondrana antsika ho any amin'ny fiainana mandrakizay dia ny amin'ny tombo-kasen'Andriamanitra. Voasoratra ao amin'ny tenin'Andriamanitra fa Andriamanitra dia manana tombo-kase. Manana tombo-kase izay omena ny zanany tsirairay avy. Ao amin'ny Apokalipsy 7:7 manao hoe: ary hitako fa indro nisy anjely hafa koa niakatra avy any fipisahany masoandro manana ny fanombohan-kasen'Andriamanitra velona, ary niantso ny anjely efatra izay navela hanimba ny tany izy sy ny ranomasina tamin'ny feo maherika, nanao hoe: aza manimba ny tany na ny ranomasina na ny hazo mandra-panisina tombo-kase eo amin'ny andro ny mpanompon'Andriamanitra. Asiana tombo-kase eo amin'ny andro ny mpanompon'Andriamanitra. Ankehitriny no fotoana ametahan'Andriamanitra io tombo-kase io. Inona moa ilay tombo-kase? Io tombo-kase raha adiadiana ny soratra masina dia tsy inona fa ny sabatan'Andriamanitra. Ao amin'ny Ezekiela 2:20, Ezekiela 2:20 dia manamafy izy fa nomeko azy koa ny sabatako famantarana eo aminy mba ho fantany fa izao Jehova no manamasina azy. Ny sabata zany no tombo-kasen'Andriamanitra, ka apetaka eo amin'ny andro ny mpanompon'Andriamanitra izy io. Maninona ny eo amin'ny androny? Satria misy zava-antony anankiroa lehibe eo amin'ny androna mba ho tazany rehetra, eo amin'ny androna mba ho tazany rehetra. Fantatsika malagasy tsara ilay ohabolan'ny tolo manao hoe taky ny vaiak'androna sady marary ny mahamenana. Rehefa eo amin'ny androna izy any dia hita, tonga dia mazava hitan'ny olona rehetra. Rehefa mijery olona anankiray dia eo amin'ny androna ny tazany. Ka izao mba ho hitan'ny olona rehetra fa mitandrina ny sabata ilay zanak'Andriamanitra. Ny faharoa koa dia eo amin'ny androna mamantatra izany fa manaiky ny saina, ekena ary ankatoavina ilay sabatan'Andriamanitra. Ireo antony anankiroa ireo fotsiny no tany saintsika eto. Ny heviny lalina zany dia izao: asian'Andriamanitra tombo-kase ny zanany mba ho famantarana fa an'Andriamanitra tokoa. Ka ny fankatoavana io no foto-kevitry ny didin'Andriamanitra, ary tian'Andriamanitra mba ho zanaka mpakato ianao, tian'Andriamanitra mba ho zanaka magatoa izaho, isika rehetra mba ho mpakato. Io tombo-kasen'Andriamanitra io dia efa nanomboka apetak'Andriamanitra amin'ny zanany izy io, ary eo andalam-piafarana, eo andalam-pahataperana ny fanometahana ny tombo-kase. Izao fotoana iainantsika izao zany ry namana dia fotoana fieritreretana, fanoloran-tena ary fitolomanam-bavaka amin'Andriamanitra ny amin'ny hoe: Andriamanitra, zanakao aho, nofidinao mba ho vonjena, apetao amiko ny tombo-kasenao. Asio ny famantarana Andriamanitra fa vona ankatoanao, vona ny raiki-po sy raiki-pitiavana aminao satria ianao no namonjy ahy. Ny tombo-kasen'Andriamanitra dia marika ihany koa ny fahatanterahana, marika ny fahamendrena, marika fa manahaka ny toetra an'Andriamanitra ny lehilahy sy ny vehivavy. Ary raha vantany voavoisy tombo-kase ao amin'ny andro ny vahoaka an'Andriamanitra, tsy tombo-kase na marika hita maso zany fa fampitoerana antsika eo amin'ny fahamarinany tenin'Andriamanitra, manaiky ny fahamarinana ary mitoetra eo amin'ny fahamarinana. Raha voavoisy tombo-kase isika dia voahomana ao amin'ny fikorohana ny zanak'Andriamanitra, ary dia ho tonga izany
efa nanomboka ny famitana ny tombo-kase ary efa mitatao amin'ny tany ny fitsaran'Andriamanitra. Efa madiva hifarana ny fitsaran'Andriamanitra. Andeha isika iomana hanao tena isan'andro san'andro an'Andriamanitra. Hivavaka isika. Ry tombo tsara misaotra anao izay fa afatra lehibe mihezinezina no nomenao dia ny amin'ny tombo-kasenao. Tombo tsara ao, ataovy tia anao izay, manaiky hiara-dalana aminao mandrakizay ary manaiky hankatoanao. Ianao malala ny fiainanay, omeo hery izay mba hanaovana ny sitraponao ka tsy salasala ny anjely hametaka ny tombo-kase eo amin'ny andronay mba ho voavonjo mandrakizay izay. Amin'ny anaranao Jesosy no hamonana ny vavaka. Amen.